Nosantarina androany ny hetsika andron'ny zandarmarie-pirenena izay natao tetsy amin'ny toby kolonely Moady etsy Fort du Chêne. Tatitra rotsirakotiny iray ny sary Mamirasoanaivo. Androany no andron'ny safidian'ireo zandary entina kalazana ny andro natokana ho an'ny zandarmarie-pirenena. Hetsika maro samihafa no nentina nanamarihana izany andro izany tamin'ny androany. Ny nampiavaka ny hetsika dia ny famelabelara-kevitra na raha anaty hevitra izay nomen'ireo zandary ny lohahevitra hoe demokrasia mivantana. Avy hatrany dia naneho ny heviny sy nametraka fanontaniana ireo tonga nanotrona izany ady hevitra izany, ary teny am-piandohana moa dia nilaza ireo tompony andraikitra eny anivon'ny zandary fa tsy misy fianeriterena fa malalaka ny ady hevitra na tsikera izany na fanohanana ny asan'ny zandary. Ny 2 avril dia andro fidin'ny zandarmarie-pirenena zany ampahafantarana manokana ny tantarany ary ny mampiavaka azy dia conférence de parti. Ny safidiana io andro satria izany no daty nandraisan'ny lieutenant colonel Richard Tsimarava izay manamboninahitra voalohany malagasy nandraiky fibaikoana ny zandarmarie-pirenena. Nanomboka amin'izao zany dia lasa andro manan-tantara olon-kalazaina ny 2 avril manerana ny nosy. Koa ny teto Antananarivo manokana dia ny zavatra nomaninay amin'ny zandarmarie-pirenena zany dia taoreny kabary fanokafana dia nisy ny fampirantiana fampisehoana tantara ny zandarmarie-pirenena, tantara ny colonel Ratsimandrava izay azo lazaina fa lohany tamin'ny zandarmarie-pirenena malagasy dia, ary ao anatin'ny tantara zany dia nisy fiaraha-miasa tamin'ny fianakaviany famille Ratsimandrava zany Juliette Ratsimandrava. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa moa ny fampirantiana samihafa mahakasika ny tantaran'ny zandarmarie-pirenena sy ny tantaran'ny kolonely Ratsimandrava izay malagasy voalohany tantana ny zandarmarie-pirenena. Navoaka androany ihany koa ireo boky momba ny tantaran'ny kolonely Ratsimandrava izay nahitana ny boky taloha izay namidy iray alina ariary sy ny boky vaovao Zara azon-damosina velona avy amin'ny kolonely Ratsimandrava.